Manolotra ny araba tokolasy topoko vavy ary falita fiaraka amintsika indray ato anatin'ny fandaharana zoiteny amin'ity alina ity ny fandaharana zoiteny izay fanarakintsika rehefa alin'ny alakamisy tahaka izao eto amin'ny fahitalavitra Dreamine Canal 203 eo anivon'ny Canal Plus izany ao anatin'ity fandaharana ity somary miova endrika kely isika arak'izao hitantsika izao dia eto Iranja, nosy Iranja, nosy iray isan'ny malaza moa zany aty Anosy aty no misy ny fandaharana tsy ny nosy Iranja ihany no resahantsika atao anatin'ity fandaharana zoiteny ity fa maro ny olana izay mianjady amin'ny ponina ny aiain'ny ponina amin'ireo nosy kely manodidina ny nosy be dia tahaka ny nosy Sakaty, tahaka ny nosy Mitsio ezahantsika ny hidina amin'ireo nosy ireo fa atombontsika eto Iranja aloha ny fandaharana rehefa avy eo tsika dia hijery nosy hafa indray ary hiaino sy hitondra ny tenin'ireo vahoaka any amin'ireo nosy ireo vahintsika eto amin'ny nosy Iranja ary ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Fokontany eto anivon'ny nosy Iranja Andriamatoa Alfred miarabanao tompoko ary misaotra betsaka nanaiko vahiny ny fandaharana zoiteny misaotra ihany koa amin'ny fandraisana anay aty amin'ity nosy Canto de Canto ity. Miaraba anareo koa le mpijery rehetra na eto Anosy Iranja na magnerana Anosy Madagasikara ka eto magnome fisaorana koa amin'ny fandaharana zoiteny amin'ny Canal Plus ka zay solon-tegna eto ampanjakana Anosy Iranja dia faly be la ambony lakitra tsy tatra araky ny fiteny noho ny hafaliana ka eto moa nandray anareo zahay dia hitandrigny le fomba fiteny iarahantsika piralahiagna mpianada eto Anosy Iranja ke saotra tompoko. Angamba ny aloha fanontaniana voalohany apetrako satria raha vao miresakitsika hoe nosy Iranja dia nosy mahafinaritra be ity nosy ity ary rehefa mankaty Anosy be dia ohatrany hoe rehefa tsy nandalo teto Anosy Iranja dia ohatrany hoe tsy taty amin'izao fotoana izao anefa naheno zahay fa misy ny aiain'ny ponina manoloana ny resaka fananantany zany amin'izao fotoana izao betsaka ny ponina zany hoe nipetraka eto amin'izao fotoana izao nisy ny feonandefa hoe amin'ny faran'ity taona 2024 ity hono no ambara fa hoe afahamponina mijanona eto marina io no tompon'andraikitry ny Fokontany inona marina ny tena olana eto amin'ity nosy Iranja ity amin'izao fotoana izao. Saotra tompoko nagnome fitenenana mikasika amin'le olana maro samihafa azy io moa tsy ambany sako magnontany zay eto fa tena hoe mahafantatra sady mahita sady maheno ny sofiny ka zao ny ambara rahalahy mikasika amin'izegny dia tena misy surtout le solon-tegna nasanaly zozara ny tenen'zareo izy dia isaka navety dia i foana le hoe resahana tsisy teny mpagnajagna dia asolonareo apetraka agny agnabonibongo taneto moa gasy ofisialy agnabony tanity be any anareo fa asolona eto amin'ny toerana fa nipetrahanareo Rangoela na izy aza mahavaly teny apetrany aminay nipetrahana Rangoela tena igny mihitsy hoe teny efa mamaly izy tompony zegny ka imo zareo manana borne eto fa ela koa nefa ny elaela ny borne donc fa misy sojabe raha mandreny niteny taminareo tary dia hoe zegny no izy fa tsy ny hoe ny vahiny mamera fera amin'ity toerana ty Nosy Iranja moa fa fantatra atsika hoe en Afrique izy deuxième fa Madagasikara izy tena hoe premier satria nosy ty tsy ranondalo bakagny zegny le andeha amin'ny la plage fa tonga dia fotsy ihany io Petite Paradis ny fiteny eto Anosy Iranja araky ny fitenindreo vazaha reo ka izy io moa malahelo izy tsisy fidiram-bola zegny zareo araky ny teninany mila sorony anareo amin'ny toerana ty ka zay moa fa hitanareo zao nareo tsy vahiny fa tsy menametsy barea atsika mpinamana daholo fa soragna indrindra nareo raha hoe nitsidiky ary nagname fahafampo hitenenana ka misy tompoko le fagnilikiliagna fomba fiteny mahery setra amin'ny asanaly solon-tegna nasanaly mandeha eto jozarany ny ataondreo agnarana le zalahy
ka anao raha hoe agnontany de zegny olagna aminay eto Nosiranja saotra tompoko hatramin'ny taona 2024 Andriamatoa tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany Ranja no efa nandrenesana hoe misy izay efa etaetana nisy niketriketrika ny anesorana anareo mponina teto amin'izay ny mponina eto Iranja mety hoe efa nanomboka oviana no nanajary ny tany amin'izao fotoana izao ary manahoana ihany koa ny ataontsika hoe ny hiezaka nataonareo zany mba ahafahany mponina eto Iranja misitraka ny tany. Saotra tompoko amin'ny fanontaniana mponina eto Nosiranja mo ny tena ny base ny amaroagna zay teo moko ny tena tsy asitrika anareo de tsy vokintany ihany sy ty taloha de mifidy amin'ny kaikairy marotonigny ndesigny ambotry ngezangeza zay de resaka ny élection ny vote de tseto commence 2018 zahay de nahazo fahafagna manokana de ny vote eto zahay agnatin'izegny commence 2000 maromaro samihafa tato Silanodrivo sy patron jusqu'à maintenant izy magnefa etra maromaro amin'ny tany ty amin'ny Nosiranja patronay de hoe Silanodrivo sy Dahy surtout Dahy raha tsy Dahy nge zahay fa ela be zegny fa tseto zahay fa Dahy ihany miaro zahay tia vahoaka eto Nosiranja. Iza le Dahy mo? Dahy vazaha izy fa petraka eto izy karazana tena fa eto izy tena eto fa karaha fa malagasy zay izy ka izy mipetraka any Antananarivo de izy zany ohatra hoe mba miaro anareo izy miaro zahay tena marina izy miaro ka izy moa tia vahoaka malagasy de hoe zany anao contrat andro moko 2033 fa tapitra amin'ny Sanale ka nalainy contrat azy ty ka mbola tsy tapitra ihany contrat ny patronay de hoe izy ihany tsy adigny zay fa bruit koragna de fa lafo zay vy fa lafo vy mitsangana zay ty nisy fanontaniana tiako apetraka président hoe tamin'ny taona 2020 hoe am'ty farany taona 2024 ity no hoe fa nimponina mipetraka eto farany marina ve zay resaka mandeha zay inona ny tena famarinany marina ary raha isy sy ny fanasorana anareo de hoe ho atao inona le tany hipetrahan'le vahoaka. Voilà araky ny fiteny ndregninay amin'ny vavana ny tompony de hoe zay rehefa sorony de anaovandreo activité zegny le amin'ny toerana ty somary atandreo ohatrany raha hoe grossiste maromaro zegny le fidiram-bola tranotrano fandraisana vahiny araky asa vahiny karany foana fa malagasy ihany agnabony tanety agny mitsiriky ohatran'izao de mijotso aty de raha sitrapondreo de mijotso ambany aty or que ty zegny nefa nindreo de hoe fa zegny anaovandreo izy agnanao activité ndreo manokana fa tsy ny malagasy firy nefa zao ny olona hoe mivelona zany eto amin'ty toerana eto Iranja ty amin'izao fotoana zao. Saotra tompoko le hoe vahiny velogna eto an-toerana de agnatin'ny liste électorale mo nagnano recensement tselatsela za teo de nazaka 220 fa zo ny tena marigny zao fa mahampy efajatologno ino ary hoe le tsy mampitovy le isa de eto mo EPP ary nosy izy karaha fa hoe mahafaka CP de fa mandeha any amin'ny ville mampianatra tsaiky ary agny zegny le hoe misy olo ka tsy mitovy poste tsy mitovy fanagnana igny amin'izay lasa izy rininy mihitsy ny mandeha magnankaiky agny le misy vola de mangala mpanampy le tsisy vola de mankagny ka zigny amin'izay agnatin'ny recensement misy tsy tafidiky ka zo amin'izay nagnano koa za tamin'ny farany teo nitombo 220 izy de hoe zo io normalement misy ndray koa fa mety ahazaka 400 maro be izy le olo surtout vankase zao ty ka ito velogno zao ty la famille jiaby mo fa avy eto avy 400 en plus izy. Andriamatoa Alfred nisy taratasy navoaka ny ministera ny tontolo iainana tamin'ny fahenina ny volana Jona 2024 teo izay everiko fa mety hoe tonga taty aminareo teo anivon'ny fokontany inona marina ny makasiky ny taratasy navoaka teo anivon'ny ministera ny fizahantany iny ny fahazahoanareo azy taty fotony zany. Azy zy mo naviteto zegny le taratasy tamban'ny masonay ka rehefa ny tena hoe nilazaindreo amin'ny zavatra io hoe mikasiky am'zegny tsy mahazo mandray vahiny aloha
izy moa tsy feno zegny le ny tena rahabe fa tsy mahazo mandray vahiny aloha hoe mitsahatra daholo aloha ny misy ranja ya zegny le tena baziny tsy hainay ino antony tena tsy hainay mihitsy iranja manontolo sa le hoe azo ragna misy zay raha tsy taty aminay moko ny haiko fa ny etony nisy marigny décision baka tagny tsy mahazo mampatory vahiny amin'ny hôtely maro samihafa zegny zay zany le tena zegny amizay natahotro moko ianao décision ny fanjakagna agnambo de non foana mampatahotro zegny fa raha zegny zareo de tsy nandray zahay ke lasa hoe vahiny mandalo matsagna foana natahotro tsy afaka natory zany aloha ny vahiny tao anatin'izay fotoana zay maro vahiny matory nanomboka tamin'ny fahenina ny volana jona hatramin'izao ve mbola mipetraka zay fipetrana nataonareo sasana nahoana mbola fivoarana matahotro tena hoe mbola mipetraka satria mbola tsisy famahagna olona firy zegny le hoe le fandraisana client ve mety tsy mety mbola mipetraka amin'ny tsy mety foana zahay satria mbola tsisy zegny fampodianan-teny manahoana nefa ny asa fiarina voakasika zay zany manahoana ny fetraikany zay zany le fetraikany tena hoe somary misy ny fetraikany be satria le vahiny moa magnampy arabola zareo naveto ka azo amin'izay ko zahay moa fa nilazaiko taminareo taborao tary hoe eto tsisy fambolena mahoko sy ny vary le azo hita efa kely aza tianay izy maitso ohatran'izao foana izy tsy tianay tapahany tsy mboko tapahany mihitsy de kakazo eto fa le zegny miafy amin'ny vazaha foana zahay ka igny le fetraika raha fa tsisy vazaha amin'ny toerana eto zegny tena fa sahirana ino ny atao tsy eto anosy andeha amin'ny tanimbarobe ranomasina de hoe maro kakao mahay ho izy foana ny mahafantatra tany misy kakao de hoe so maty agny ka igny zegny le azo mahasamby ianao Andriamatoa tompona andraikitra ny fokotany hoe noho ny asa sy ny fikarakaran'ny mponina ary ny fiarovana ny ty nosy ty mbola mapetraka ny lazany tahaka zao ary tena hoe mahasamy teny mihitsy za fô fiarovagna ty nosy ty tena hoe misy fa izy misy zegny zay fotony eto aloha miaro maro ry zala baka amin'ny toerana maro samihafa andiagna gnano rato sy ny tariny tsy ekenay petraka eto maro ologno zegny tia hagnano activité hafahafa andendroboka tsika samy malagasy ndraikindraiky somary misy manahiragna hely fa le tenenigny zegny de hoe fa lasa zareo satria tompony ihany mahay tragno mijora ndraiky agnabony kobany na amin'ny varavarana io tsy hainy mihitsy na aiza mitete amin'ny tragno rehefa latsaka ny maligny fa zay eto ny mahafantatra de hoe rehefa tsy ekenay de tsy ekenay fa le vazaha manambola akory tsy ho zakanay fa namanay mahay fampiresaka zay samby malagasy totran'zegny zegny le manahoana resaka tourisme communautaire eto anivony ty nosy iranjy ity am'izao fotoana zao inona ny mety hoe sakana inona ny tombony azonareo fokon'olona zany izo mo eto iranja manokana moa fa natao ezaka manokana ry misy brony taxi moko la plage ty isaka ny vazana veto zegny misy 7000 ariary 10000 ariary totran'zegny zegny tsy mitomboka prix malagasy ndraiky miditra amin'ny kitapom-bola aniza zany zay zo miditra amin'ny kitapom-bola fiaramiasa amin'ny commune tozegny zegny le fa iso fampandrosoagna eto iranjany tena baziny nefa ny magnano raha tsy mora efa nisy zegny ndraiky taloha commune tanteraka ny tantana azy ty teo de hoe niova amin'izay zegny le naty le maire-tany nisy PDS teo ka zo moa nisy fifidianana lasa maire vaovao ka izy ihany be ny tanàna fa tsy afaka mandidy manapaka loatra koa zahay fa raharam-panjakagna moko resaka vazaha touriste io tena fragile be zo ka ohatrohatran'izay zay tsy afaka mananao fahatany zahay eto fotony fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny be ny tanàna sy ny sous-préfet totran'zegny zegny le eny ary raha fitinina zany Andriamatoa tompona andraikitra eo anivon'ny fokotanin'ny ranja inona marina ny tena antso ataonareo amin'ny fitondram-panjakana rehetra ary reo tiany koa zao satria afaka maheno anareo eto iranja zany zao ny firenena manontolo hatrany ivelany amin'ny zava-misy marina eto iranja omena 3 na 4 minitra ianao ngamba mitina anazy hitondrana antso amaranantsika ny fandalovanay eto iranja saotranao rahalahy ny fitiavagna natolotronao amin'ny tegnanay eto Anosiranja tsy tegnako manokana ny tianao fa miranja no tena hoe apetranao prêt-nrazana tsika eto
ny filoha ny filoha Robelina Andry ny tena isoratsika izy zay nanome sehatra fahana manao zao tompony filoha-mpanorona ny fahitalavitra jery jiaby rehetrarehetra na izovy na iza zegny ka soragna indrindra antso tena hoe tena tiany tongoavagna amin'ny iranja manokagna mba mangataka ry ataony mpitondram-panjakana jeritodika zahay mba ilamin-tsaigny tanteraka amin'ny toerana misy anay satria raha tsy milamina saigninay anankory vahiny ary tsy azo atao akory atao amparatsy anosy ranja afa tsy zegny tompoko ny saigninay fa zay efa nivoatra de nivoatra lazany ranja malaza fa zay izy io lasa saigninay neny malaza miaraka iranja raha ratsy ranja tsy zahay ny malaza de hoe matoa ranja nalaza de zahay ny nalaza zahay jiaby ary zigny amin'izay tsy voatery zahay anareo namanay matoa nareo navity de hoe fa fantatra nareo ranja rangoela fa nareo namanay fa mangavy re tompoko mpiasa mpanjakana ajaina agnambo mba agnano jeritodiky mba ndraindraikitry amin'ny zavatra mamoa fady avy aminay de hoe zahay mba tena hoe apetraka mahazombelogno tadiavinay hitakinay mba fanamento milaly tompoko zay misy raha mandreninay eto afa mandeha valopolo taogno de mipetraka eto dikan'izegny efa tena fa be dia be le taogno mipitrahagna teto ka tsy vahiny eto nosy ranja re ka le vahiny karany sy ny tariny andravandrava zahay mba mangavy anareo mpitondram-panjakana de mba ndray ma hoe tompona andraikitra atsika mpiray-tanindrazagna eto ka igny zegny le hoe azo atolotro ampanajagna ho anay sy ho an'ny namagna rehetrarehetra sy ny sojabe eto an-toerana saotra tompoko la Iendara. Akasitrahana be dia be ny vahintsika Alfred tompon'andraikitra ny Fokotany eto Anosy Ranja. Raha ny fitiana moa zany nambarany dia mbola mitaintaina aloha ny mponina amin'izao fotoana izao manoloana ny hoe angalan'ny tompony voalaza fa tompony ny toerana izay misy eo amin'ny mponina 400 eo zany ny eto Iranja amin'izao fotoana izao no voakasika izay ary mitaintaina izy ireo tsy afaka manohy tsara ny asa andavanandro araky ny nambarany teo dia atao aorian'ny taratasy navoaka ministera ny tontolo iainana mampitsahatra ny aktivité touristika rehetrarehetra ataony toerana anankiray izay voatonona atao anatin'ilay fanambarana izany dia mponina mahery ny 400 zany no voakasika araky ny nambarany teo ka dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana ny mponina eto Iranja. Izay ihany koa no tena nandalovana taty mba ahafaha ny mponina mitondra ny heviny mba mitondra ny zavatra ambarany izay mahasoa teny ny fandaharana. Mitoy ihany ny fandaharantsika avy eto Nosy Iranja isika dia hoany amin'ny Nosy Mitsio indray. Andray dia mbola misy indray ny ataontsika hoe olana hafa ihany koa mba tiany ny mponina any an-toerana mba ho zarainy eto amin'ny fandaharana zo iteny. Anainga ho any Iranja tsika mametraka ny anainga eto Iranja tsika hiala eto Iranja fa ho any Nosy Mitsio indray zahay misaotra betsaka Alfred nandray anay teto Nosy Iranja isaorana ihany koa ny ekipa teknika rehetrarehetra izay miarady amin'izao dia aty amin'ny faritra avaratry ny Nosy manodidina Nosy be izao. Araky ny efa nambarako tany amin'ny fiandohany ny fandaharana teo moa zany dia mifindra Nosy indray aloha isika ato anatin'ny tapany faharoa ato anatin'ny fandaharana zo iteny amin'ny ty androany ity alina moa ny andefasantsika azy fa mazava ho azy tsy maintsy amin'ny atoandro tahaka izao no nanaovana ny fanodinana ny fandaharana. Eto amin'ny Nosy Mitsio ny zava-misy dia tsy mahazo mangataka fangatahana ny taniny any amin'ny resaka taratasy mihitsy zany ny mponina eto amin'ity Nosy ity. Izay no atao hoe olana goavana izay resahan'ny mponina eto amin'ny Nosy Mitsio ka nidinana ihany koa mba hitondrana ny feon'izy ireo ao anatin'ny fandaharana zo iteny. Anankiroa ny vahintsika eto anilako eto dia Andriamatoa Mahamodo. Izy dia ray aman-dreny eto an-tanàna eto amin'ny Nosy Mitsio ary ny ato amin'ny akavia kosa dia Andriamatoa Jaokamisy
izay hafolefitry ny fikambanana na ny sehatra ifandraisan'ny ray aman-dreny aty amin'ny faritra avaratra moa zany izay fampitolona ihany koa moa izy tao anatin'izay. Miaraba anareo amin'ny rahalahy ao anatin'izao fandarana izao. Fanontaniana apetrako voalohany angamba ny aloha apetrako amin'Andriamatoa Mahamoud. Ohatrohatry ny ahoana ny tantaran'ny fananantany teto amin'ity toerana ity ary ohatrohatry ny ahoana ihany koa no nampatonga le izy hoe lasa mitarainareo amin'izao fotoana izao satria karazany hoe gadra ny afafanareo maka ny taninareo manoratra anazy amin'ny fanjakana. Misaotra zegny aminao zegny na fivolagnana. Ny fahaizako zay tantara hoe mahakasiky ity Nosy Mitsio ny fahazahoana ny fipetrahana teto amin'izay toerana eto Nosy Mitsio zay mahakasika amin'ny ampanjaka tagny taloha zegny hoe nono tamiadin'ny merina taty avaratra resy tosika zegny le ampanjakany Antankarana zegny ka aty zegny moa ny tany nazondreo zegny ka izegny ny tantarany fahazahoako hoe eto Nosy Mitsio amin'ny voalohany. Rehefa tato afara koa ke izy io zegny mazehema tamin'ny dadilahy benay tagny samy taranaka mpanjaka aby zay jiaby ty eto zegny nireo namanay natondranahary tafiala eto lasa an-tanàna be agny zegny an'izay taranaka tafara mandimby tavela eto mbola natondranahary tavela eto ke izegny ny misy amin'ny tantarana ity tany ty ary zahay nipetraka io nandeha aty tsy sitrika ny fonay fa io zegny Ndranahary no nitondra nagnapetraka zay aty hoe eto place misy anareo ke tsy afaka hiala eto zay satria fa Ndranahary nagnapetraka zay eto ke ny alahelonay amin'izay zay mahakasiky ity toerana ity Nosy Mitsio ity mba hiangavianay satria fa zay zegny karazany hoe zegny nakatoko ny fanjakana zegny ny taratasy fanagnantany. Diso nanomboka tamin'ny taona 2010 ia nanomboka teo izy nikatoka ke zay moa fa nandeha fa solotegna nandeha tato amin'ny domaine Nambelobe tao nagnambara reo tao fa tsy hitanay ny vahaolagna. Niezaka zegny zay nanonga tany amin'ny ministère ny fanagnantany tany Antananarivo tsy nahazo valin'ny afapo zahay zegny zay tany nody fo ke zay amin'izay zegny atra am'izao tsy ary nisokatra ity zegny le taratasy fanagnantany hoe mba isoratra aminay zay olo magnito milaligny mipetraka eto Nosy Mitsio ka mba hiangavianay aminareo tompony andraikitra ray aman-dreny zay be voninahitra ajaigna agny ambony mba hitodiky izahay vahoaka Nosy Mitsio mba amaholagna hoe makasika izay taratasy fanagnantany eto aminay fokotany Nosy Mitsio commune rurale Antsohimbondrona districtny Ambilobe région Diana. Ny zavatra isan'ny olana moa anatin'izay resaka mampitaraina ny mponina izay dia le lafiny anankiray le hoe tsy misy loatra ny fifampiresahana rehefa resaka fampandrosoana fa tahaka ny ohatrany hoe kobokobony ny mpitondra fanjakana tsy mifampiresaka amin'ny mponina aty fotony. Manahoana ny fahatanao zay? Ny fahitako izy zany mihayahay zay satria fa tsy endriky nisy zegny kendy fanjakana nijotro teto hoe ke mba nikoragna taty aminay fotony fa zay fo zegny maregny jiao agny kanefa tsy anagnanay pirofo kanefa zay mihayahay am'izay nohony tsy fahazahoanay taratasy fanagnantany io donc hoe misy rambadiky eo fa zay ndraiky zegny tsy managna pirofo hoe azoviny nivanga azoviny nandafo fa ino marigny ny antony tsy azahoantsika taratasy fanagnantany atsika eto Nosy Mitsio. Lasa fiahiahiagna be zegny zay aminazy io ke matahotra. Hitodika kely atao amin'ny Andriamatoa zao ka misy ny tena koa ianao dia isan'ny atao hoe mpitolona mahafatrapo amin'izany fiadina ny tombontsoam-bahoaka izany raha ty amin'ny faritra avaratry ny Nosy taty zany ny volana febroary teo tadidiko tsara maromaro ianareo teo amin'ny enina nareo no efa nosambory ny mpitandro filaminana no tanana natao garde à vue mihitsy tao anatin'izay rehetra izay. Manahoana ny tolona nentinareo tao anatin'izay rehetra izay mba ahafahanareo ponina taty amin'ny Nosy Mitsio nampisitraka na hoe mitohy amin'izay tolona mba ahafahanareo misitraka ny zo amin'ny taninareo zay? Ya, misaotra anareo ato amin'ny télévision nagnasa zay resadresaka eto ary miarahaba anareo ary miarahaba koa ny vahoaka jiaby zay magnaraka atsika amin'ny fotoana izao ty. Ny nataonay moa dia le
fifanakalozana satria zay amin'ny société civile maheno le vaovao na maripototra na tsy maripototra fa anjarany amin'ny société civile moa magnelagnelagna le vahoaka sy ny mpitondra fanjakana ka miserasera miaraka amin'ny vahoaka zay mitantara vaovao ary miserasera koa fitondram-panjakana koa mandeha magnadiady magnontany ino marigny ny raha misy araka nambarany ray aman-dreny teo moa efa nandeha tamin'ny domaine nandeha Tananarivo ary niaraka fo zay amin'ny société civile sy solotegnan'ny mponina nefa mbola tsy nahazo vaovao fa zay zany tsy hoe nanoditra fanjakana fa zany misy namadika zany tao zany namorona dossier zany na tonga zay ny samborona sy ny tariny reny zany fa izy iny zany tsy hoe nanoditra fanjakana na nagnelitsao zay efa tegna ny tantara le zava-misy amin'ny vahoaka sy amin'ny mpitondra fanjakana. Nanahoana ny ainana n'izany Andriamatoa Zaka misy hoe nanahoana ny ainana n'izany hoe fisamborana izany satria raha eto amin'ny firenena betsaka ny fitakiana na ny ady hatrehana miafara anaty izany fisamborana izany ohatry ny ahoana ny ainanareo an'izany taty amin'ny faritra avaratra misy taty. Somary enjakenjagna ihany izy satria vao mifoha vao maraina anao dia efa gendarme teo varavarana dia andao antsika dia tonga tarima telefôny jiaby efa nalaina tany dia efa tsy afaka nifandray amin'ny fianakaviana tsy afaka mifandray amin'ny namana somary enjakenjagna izy fa nipetraka tsara zany tao amin'ny eritreritra hoe tsy nangalatra omby zany tsy nanao dahalo fa niaro tanirazana tadidiko tsara fa ny ray aman-dreny taloha ny razambe taloha zany efa niezaka ny tologno niaro zany tanirazana zany ka na izy rô natao sesitany na izy rô nigadra na izy rô maty dia efa namboarigny zany le saina hoe fa tsy maintsy atrehina ty ohatra ny tolona nataony reny ray aman-dreny tany aloha zany niaro tanirazana. Amin'izao fotoana izao ve efa mba misy ny karazana ohatrany hoe tohana omeny ny eo anivon'ny sehatra nasionaly anareo zany aty amin'ny nosy mitsio lavidavitra ihany nosy mitsio mandeha taty zaraina aminareo mpijery mihitsy fa mandeha aty amin'izany nosy mitsio zany misy koa le varatra azy amin'izao fotoana izao miotakotaka ny rano ary dia tena eny fa dia izay moa le izy fandaharana moa no atao mba izay mazoiteny atsika koa tena mitrandraka ny feo avy aty fotony ohatrohatry ny ahoana zany ny tohana azonareo amin'ny sehatra nasionaly amin'izao fotoana izao. Ia raha ny tohana aloha taloha zany miadirery zany zay société civile taty amin'ny faritra Diana izy io zany efa mivelatra izao zany efa nidina ty an-toerana zany ny société civile avy any nasionaly mba magnadiady fotony mba tsy hoe mihaino ambony latabatra ry fo fa mba tonga ty fotony zany miresaka amin'ny vahoaka miresaka aminay samy société civile manangom-baovao ty zany mba ahafahana ifampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana. Eny ary ray aman-dreny inona ny tena mba mampiavaka an'ity nosy mitsio ity ary mahasaro-piaro anareo raha ohatra ka adoso amin'ny taninareo. Ya misaotra aminao nao mevolagnana ya mahasaro-piaro zay karaha hiala eto amin'ny nosy ity koa raha ohatra adoso tena mampalahelo. Ino ny antony? Razambenay tagny taloha jiaby efa milevigny eto ka ato afara koa zegny isorona eto zegny zay zao ohatra fona ka zay fa tsy tegna marigny fa ohatra lasa eritreritry anao igny hiala le fanagnananao eto hiala le ray aman-dreninao nilevigny eto tegna mampalahelo andeha i amin'izegny anao hipetraka zay he moa tsy sitrakanay hipetraka agnivon'ny ranomasigny ty eto fa amiheriny Zagnahary izy nagnapetraka zay eto satria fa zay hitanareo ty petraka France agny ty petraka na Antananarivo agny iake ty petraka agny ya fa tsy agny zay hitanagnapitrany Zagnahary zay fa eto amin'ny nosy kely ty na ny Ambilobe mbola tsy azonay fo kanefa zay olo tongotra petraka Ambilobe agny fa kanefa kosa ndraiky zay io miteraka maro be aminay zao miteraka zanakanay io zegny velogno eto fa tsy ataony Zagnahary sitraka hipetraka eto tsisy eto koa lasa jiaby koa amin'ny tanin'olo agny ka andafy Ambilobe na Antananarivo fa zay zay sitraka Zagnahary mbola imonigny eto zay eto mipetraka.
ke izy zegny tegna mampalahelo zay karaha toaka zay izy io zegny tsindranahary nagnadoso zay eto fa hoe karazany olombelogno karantena fo mampalahelo tena mampalahelo. Ie, mahafinaritra moa ny resadresaka natao amin'izy mirahalahy aty amin'ny plage aty amin'ny Nosy Mitsio aty manomboka efa miakatra ihany koa ny rano amin'izao fotoana izao afaka jeren'ny caméra kely any aloha ireo ny rano fa manomboka miakatra mba ahafahantsika zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay mangataka zany akoho 2 minitra tsirairay avy aminareo mirahalahy mba ahafahanareo mitondra hafatra mamintona raha voalaza jiaby tsika atao mitondra hafatra ihany koa fitondram-panjakana mitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy zay mino fa iray fo aminareo aty Nosy Mitsio. Iza nanomboka anazy anareo? Aya, aminakahy zegny hafatra ampitaiko amin'ny mpitondra fanjakana. Magnoloagna le taintaigny, le aiay mandalo amin'ny vahoaka ny Nosy Mitsio dia mba mangataka ny fitondram-panjakana zegny iverina amin'ny fomba mamalagasy atsika dia ny fifampiresahagna. Zay ny namahagna olagna hatrizay dia ny fifampiresahagna, fifanankalozam-baovao, fa mba isiany le mangarahara zany ka zay zany ny takiany firaisamonim-pirenena na le mpitondra fanjakana midina ty fotony na le vahoaka miakatra miresaka amin'ny latabatra boribory ary amin'ny Ambilobe na ary Antsiambondrogno mba afaka le taintaigny, mba afaka mamokatra tsara le vahoaka aveo amin'ny taniny mba androso zegny i Madagasikara. Sokobe, Mahamoud. Nakah ndraiky zay hidrika amin'izay vahoaka zegny satria fa izy fa nidrika amin'ny fanjakana toy fa za koa hidrika amin'izay vahoaka aty ny fatriny Ankarabe satria fa hitany Nosy Mitsio ty zay hay fo no napetraka Andranahary eto fa presque teto no tsy nandany taranaka Antankaragna tagny taloha ke miangavy anareo jiaby atsika fatriny Ankarabe mba hagnampy amin'ity fikarakaragna zay tanindrazana atsika ty satria fa raha potiky zegny tanindrazana atsika ty ato no foibeny fanjakanany Antankaragna. Mpanjaka tsy afaka magnano asa afa-tsy boaka ty atsendriky vao mandeha agny Andavaka vao mandeha Ambataragna. Tsy mitsangana isaigny io raha toaka tsy mandeha ty Nosy Mitsio magnano takitaky. Ke zay mba miangavy atsika jiaby Ankarabe mba samby ho managna fô mba tsy ivirezatsika anjara sy zotsika eto amin'ny fatriny Ankarabe. Misaotra tompolany. Ianare, mankasitraka be dia be anareo mirahalahy zany nanaiky vahiny fandaharana Zoiteny tamin'ity androany ity Zoiteny moa nandalo taty aminareo dia zava-dehibe ihany koa ny mba mitondra an'izay marary ny vahoaka aty fotony izay ao anatin'ny fandaharantsika moa zay efa napetrakatsika hatrany am-boalohany dia ny hoe hitondrana ny tena fampandrosoana marina sy hametrahana ny tena tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy no antony misy ny fandaharana Zoiteny na inona serasera voizana manoloana ny fandaharana ataontsika zany ao anatin'izay rehetra izay satria io tsy mahagaga ny resaka hoe rehefa mitodika amin'ny tena tombontsoam-bahoaka tsy voatery hahafaly rehetra akory zany fa nefa isika atao anatin'ny fandaharana dia miezaka ny mametraka an'izay mba ho tombontsoa an'ilay firenentsika araka ny efa nambara moa zany dia hiala eto amin'ny Nosy Mitsio indray aloha isika dia hitady feo sy fanehoan-kevitra any amin'ny Nosy Sakaty indray sika sady antsika mamarana ny fandaharana Zoiteny amin'ity androany ity dia rehefa avy eo zany tapany fahatelo any amin'ny Nosy Sakaty indray. Araky ny fanambarako tany am-boalohany atao amin'ny fanombohana ity fandaharana ity dia isan'ny Nosy hotsidian'ny fandaharana Zoiteny ny Nosy Sakaty izay nahenona olana nanomboka ny faraparany taona 2024 mahakasika ny fangalana ny tanimponina ny aiay manodidina an'izay ny orinasa
anankiray antsoina hoe Madeleine, ny fifampiresahana eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mponina izay mbola tsy dia tena misy loatra hatramin'izao fotoana izao. Izany indrindra no hitondran'ny mponina ny hevitra izy ireo ao anatin'ny ity fandaharana zoiteny ity, ka andeha hoeny amin'ny nosakaty isika andray ny vahiny manaraka. Eny ary, araky ny efa nambara dia isan'ireo nosy tsy dia ny fandaharana zoiteny ny eto amin'ny nosy sakaty. Ity vohatra anankiray ato aorianana ity dia isan'ny vohatra atao hoe manan-danja indrindra ara-kolotsaina eto amin'izany nosy sakaty izany. Ny nosy sakaty nanomboka tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 tany no nanomboka ny resaka hoe isy ny tetikasa goavana hopetraka eto amin'ity nosy ity, ary tao anatin'izany no niteraka ny aihany-ponina makasika ny tanin'izy ireo. Hatramin'izao fotoana izao moa dia mbola olana tsy miva izay indrindra no mampatonga antsika miresaka amin'ny vahoaka ety fotony eto amin'ny fandaharana zoiteny amin'ity androany ity. Ary Andriamatoa Amba Justin, miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana zoiteny, ary mino fa hitondra ny feo anareo ianareo ao anatin'izay ataontsika hoe inona ny tena mararimarina ny vahoaka eto amin'ny nosy sakaty. Izay fanontaniako voalohany angamba dia ny hoe inona marina moa zany ny tena olana iainanareo mponina amin'izao fotoana izao? Ya, tonga dia zay misy obolonanay aty avaratra magnano miteny tsy magnano salama zay na mantezitra, anefa fahatezerana fa ianao fahatehirizerana maro karazany. Tsy olo mahatezitra an-tena olo jiaby, fa misy ny lafiny mahatezitra, misy lafiny tsy mahatezitra. Ke faly miaraba anareo, anareo nagnano eky nagnano vahiny aty aminay andeha tandregny le alahelonay aty mponina aty sakatia. Ke faly miaraba anareo jiaby magnaraka tsy tapaka vaovao aty rehefa miboaka agny, tonga dia tatiry avantsika nandeha nagnotany zay alialy sady ampafantatra atsika jiaby maro agny magnaraka tsy tapaka. Voalohany teny magnaraka Amba Justin zegny, za zay monigny eto sakatia, tsy za raiky fa zay maro. Ke zay maro monigny eto sakatia zegny tsy zay jiaby miaraka ake iroso eto, fa natoa zake za raiky najano eto nandeha nagnaheto zay nandeha nalefa nitandraisagna feo mba tsy onoko ary tsy teny namboariny amin'ny sisisika zay ndao volagna ary ialragna mahita fôtony zay olo eto monigny eto sady mahita ny zava-misy. Teo tamin'ny faramparany le fanjava aloha zegny, ianao tsy tafisiratana zegny anao fanjava manjary lasa mavandy, fa tamin'ny faramparany taogno 2000 zafady aloha tsy afaka teny gasy izy fa 2024 teo nisy zegny olo baka ambadiky zegny tsy hainay azovitsy egny ro navy teo taloha. Navy ro nagnano fagnano présentation tao zahay nifagnambarana aragna, tonga dia nalatsaka koragna. Azafady za minia koragna lasa maro hoe lava ady fotoagna manapetra zay rehefa efa namono andro naveto nataonareo naveto zegny mety hiraka ady fa velognoandronareo, fa zay rehefa vognony mamelognoandro aminay satria zegny nosinay ty zegny atohinareo zio ty zegny nagaga zahay anareo nabaka akao tsisy olo hainay sôra ary tsara ke regninay tonga dia miniake anareo navy ary tsy nampilaza préda fokotanay tsy naharegny zay tsy zavy tonga dia nisy nahita navy mety fa nisy question tamin'ny sisintany na io zay nandefa coup de fil atokony misy olo tsy hainay magnontany raha maro aminay ato efa tsy hainay raha tokony ivolagnay ke miakara anareo jabaka ambady bataranaby any zay navy tonga ny mponina. Ya tonga ny mponina zay mponina maro zegny tonga ary navy zegny
mba rô tsy nagnaja tegna zahay zay satria rô tsy nagnanombala tsara fô tsy nikonkogno tragno sy raha tsy nikonkogno tragno satria ray aman-dreny mietsika amin'ny tanàna koa fa fokon'olo zegny amin'ny foko araiky zegny fivondran'olo maromaro mitambatra tsisy fandefasan'ny koragna nataonay koragna ampahendregna satria zay mbola midoka tegna fa zay hendry nataonay salamenay rô nataonay rotanay fa nipetraka nataonay karibo mipetraka zegny aloha zegny fahalalantsika koa zay managna fahalalagna ya ke le fahalalagna namezanay rô nambaranay agnaranay zay nagnontany rô nagnontanianay agnaran'rô azovanarô olo baka ianarô azafady so de afaka zay magnontany ino ny fotodianarô azao nairakanarô azovazovanarô le anarana hoe Green Madeleine izay fantatra moa am'izao fotoana izao hoe zay ny tena mifanolana aminareo mponina ao anatin'izay ka somary miraviravy tanana ihany koa ny vahoaka manoloana an'izay. Ya. Ke nomboko teo zay zahay ny question rô zay zahay nisy famenifeny anaodikandrô mba anaodikandrô ambadiky ny raisiko ndraiky koragna azafady tonga de mandray tagnanarô zahay maha olombelogno anarô tsika tsy tsara famitaka anarô fa be zay fa be anarô asa amy gradinarô tsy endrika iny gradinarô ke nabakary rô tsisy fagnambara grade firy fa nagnambara fa dianay etanosy sakatia fanovorogna resaka Madalany Green Madalany io zay rô nambaranay tamindrô na azoma Green Madalany io agnaran'olo mazoa sa agnarana fikambanana sa agnarana ny Green Madalany ty ke izy koa misy Green Madalany zay aminarô manangana tagna azo Green Madalany ty fôtony Green Madalany zay tsy hainay agnaran'olo zo na olo joby na olo malandy anarô io ke anarô manangana tagna le Green Madalany io zo tsy agnaran'olo rô fa asa fivolanandrô taminay zay le Green Madalany fa nagnirika zahay nambaranay tamindrô izy koa mety anarô miverena moramora mimpody tany navianarô hagny Inona ny antony nampatonganareo nanao an'izay? Ya fôtony zegny tsy hainay nisy zavatra fenteny tokony fehezindrô tsy nge tamin'ny première navy taminay zegny ivona resaka Green Madalany ty Green Madalany zegny taorian'izay nisy ny fidina andreo tompona ndraiky mpanjakana teto Anosy niona taminareo manahoana ny fifampiresahana taminareo mponina sy ny fitondram-panjakana miainga manomboka tany amin'ny resaka hoe région ny préfecture ny be ny tanàna hatramin'izao zany manahoana zay fifanakalozana eo am-ponina sy ny mpitondra fanjakana zay aiza ho aiza ihany koa ny atao hoe tena fahamarinana sy ny mangarahara ao anatin'izay zava-misy eto Sakaty zay. Ya zay zegny tegna izy zegny aminay izy ty zay zegny mitentempo be zay satria le koragna fanany tôpy tary taminay zay tao Tapasindava toerana nagnanaovandrô koragna io angala 17 hectares eto Sakatia 17 hectares eto Sakatia tany ty tsy be zay miegny eto zay Pasindava le ary ambadiky Pasindava Sakatia sady koa nataondrô koa nisy koa koragna koa tany amy resaka hoe amy torty tsy haiko jusqu'à any Andranomatavy zegny ke zay nagnambara tamindrô moa ave azo managnaminarô tany tike tany razagnanay atry zay dadilanay le fahiny 4e siècle zay fa zafiafy fa olo niperaka teto taloha araka fitantarany dadilahinay lovantsofigninay fa 7 mikaiky zafy zay amin'olo talohanay tany fa 7 fois 6 fois dadilahy génération maromaro fa talohanay tany tsy naiky regninay ke nivolahin'olo ke ety tany mpanjaka teo tonga de nambara etanitsika ka ty tamin'ny orient tafara zay nisy raha be zegny nandeha atao fa eto Sakatia adosim-ponina heto anarô miala heto sady zay zegny fanavy koa nitondra olo andeha ny sambo tambe tao ta Pasindava havy zay atondroanarô aminay amy tany agnabo karaha ty ato fa anarô manodidy andeha magna fa zay avy ande mezira tany nagnambara zay tsy afaka imezira tany zegny fa zay misy ray aman-dreninay heto mifampiraharaha ndraiky ray aman-drenay karaha koa fa viany ke anarô ndraika taninay ty ke androka zay agnadoso zay Sakatia
raha ny zavatra mitranga sy vozina dia hoe nareo mponina eto Sakaty manohatra fampandrosoana hoentina amin'ny tanànanareo ty. Inona mampatonga anareo zany manohatra an'izay fampandrosoana izay? Ya, tsy ny fandrosoana zegny toerinay fa zay fa mandroso. Rehefa tsy hita regny ilay foanay satria fa maro be zavatra misy anay resaka lalam-pandrosoana. Aminay aty misy dispensaire. Io tsy fanjakana nagnano io. Aminay aty misy l'école. Po tsy fanjakana nanamboatra dispensaire sy io zay fikambananay mponina eto Sakaty misy hôtel eto, misy gargotte jiaby eto zay vian'olo avy eto tonga de voakarakara tsara. Ary aminay eto zay zegny fa misy zay carton amin'ny vavasaha zay rano zay tsy mandeha l'école, rano zay tsy afaka. Fanesanay pont ambadika ndraiky ambadika zay hefina nagnamandro io tsisy ka hoe fampandrosoana hoe fanjakana na rianony tondraky na mpandroso tany Sakaty tsara nisy ko tsara avandy za fa 40 ans passé za io raha jiaby nisy eto hitako Libia fa l'école teto Sakaty ta 1995 fa kely fa ela zegny fa nibiagna l'école teto Sakaty tsy ny fagnamboagna io fa nibiafany fa izy tsaiky niandra ary tsaiky baka aminay eto fa misy fasortana vita 5e année université nipody ary tsaiky sortana baka aminay eto izy koa fa mianatra ambadika agny io tsy mitana premier deuxième ary tsy miredouble koa fa mpianatra tsaiky miboaka baka Sakaty eto ke fikambanana anay eto Sakaty fo zegny mavianay carton amin'ny tortillerie zay mitsabo algy zay mitsabo ino carton magnano resaka corain io tsy robatinay fa raha jiaby protégenay agnatozany tortille to aminay kobabinay io satria bizavany ampizahatany io tsara ke nisy ke fanjakana hoe mbona ngamia ty raha ty ampiasanareo vakarikonay zay associationnay aty Sakaty fo maro be association ato ya zay mampatonga anareo zany nangataka le hoe allo tourisme communautaire ny tena mena fa karaha zay mampatonga anareo zany tsy tianareo hoe raha misy hôtely mijoalajoala ohatra eto amin'ity nosy ty zay mety afaka melona olona maro ampiasa olona maro ihany koa ary tonga de fa hainay zegny hôtely zay ndray ho avy eto ankapotiky fiainagnanay eto fo fa satria nay tanay fa tsara fagnanovanay ary zay Sakaty fa tonga de itsoroko mialoha fa zay eto Sakaty ary fa maromaro ampitsidy tany magnano comparaison hoe na hoe mampitaha ny ambadiky sy ny aty be le différent satria zay alalam-pandrosoagna ato fampandrosoagna zay ato zegny zay to fa maroso tegnanay va hôtel ndreo mijoalajoala zay ataovandreo antany tseniky mandroso mbala maro tany tsy mandroso agny ampandrosoandreo hagny va ny aty ato zay nagnano ty tsy nangataka ide tamindreo na fanjakana zovy na fanjakana zovy tsy hoe nino tsy volagna ratsy zegny volagna zay va misy naleo tegna zay ato naleo tegna zay satria zay io agnabonibongonay ato jiaby io misy tsabo zay ato langilangy to maresaka be igny zay tato tegna tsisy raha ampiasa loha zay navy zegny carton zegny aminay ato misy café misy carton la vanille maro feky lay vokotra zegny carton ampasindava io be tanimbary tsy tany titegny ary zay de tamin'ny 97 zay zegny fa nihezaka tsy manapaka kakazo le raha voatsabonay teo fa nitsaboenay teo le au sens contraire koa le tany bombony karaha menamena ataonay reboisement zay mitsaboka kakazo zay magnampipedalagna ka ataony mangrove jiaby izy io ty io mangrove io zay mihitsy zegny magnano miplanter satria le misy votonko kely regny agnarany ato aminareo koa misy mangrove avo ndrindra matsoraka mizahava aleva métrage-ny onko aminay ato mangrove aminay ato mandihana Madagasikara jiaby de tsisy ankoatra ny Sakaty be ezaka nareo ponina ezaka anay tsy tatapanay io satria zegny rehefa zegny gasy samby gasy ihany anao avy aminay eto le fitsipiky misy amin'ny fiainagnanay mbaranay satria tsika samby gasy samby drapeau fotsy menamentso ihany rehefa magnaraka le discipline zay anao avy eto katolo gasy anao zegny ambaranao zay zavatra iarovana eto zay zavatra zay agny zay misy obolagna zegny aminay aty avato tandraka antany mena volontany ihany ny areanao
Manahoana fifandraisanareo mpitondra fanjakana am'resaka hoe fampandrosoana, ifanarana, ifampiresahana ny fotona le développement concerté zany ao anatin'izay fampandrosoana ny firenena zay. Ianareo ponina ve zany am'izao fotoana zao araky ny vaovao remo zany de ohatrany hoe de tena tsy henony ny fitondram-panjakana mihitsy ve anareo? Inona nefa ataontsika hoe dingana efa nandeha fihaonana tany ambadika tany ny orinasa Green Madeleine ihany koa raha tsy diso ohatry nefa intelo nihaona taminareo raha tsy diso ianao namarina azy. Ninay zay karaha ty am resaka hoe tsy zaika hoe malegny fanjakagna fitondram-panjakagna mame Madagasikara jiaby fitondram-panjakagna fa ny angatahinay zay tianao sakatia zay koa kabarin'ny hôtel hoe hôtel andeha ataondreo io resaka hoe amin'ny fangalan-taninay ty zay dictature io miangavy re tompoko atsika samby gasy. Nareo zany mety hoe misy dictature mihitsy am'izao. Dictature zay avoa zay. Mampatonga anareo tena hoe dictature zany. Ya dictature c'est-à-dire zegny didijadon satria zay zavatra ninay tsy resagny aminay ary zay tsy agneky koa iresaka andeha ataondreo aminay ka andeha hagnano hôtel ty hoe angala tokotaninay ty tsy ekenay tompoko tsy ekenay satria zay tompo zay mahay raha ataonay taninay satria taninay zay fa mandroso zay fa lampandrosoagna zegny koa comparegna zegny ampitagna ambadibany nosy be adety nosy be fa lasa mitoka kely le nosy tsy mitovy eto sakatia tsy mitovy eto sakatia fa zay eto sakatia tonga de magnambara la vérité fa zay ambila zay amin'ny fiainagnanay tany fa zay to miainaka tsara fa tsy olona ka tsara zay fa zay nainaka tsara zay dikan'zegny zay miainaka tsara tsy haiko jiaby aminay jiaby mandeha l'école tanao fa jusqu'à université fa nareo rehetrarehetra am'izao fotoana zao tsy manana taratasy ny tany ny sasany tsy misoratra aminareo ny taninareo ary tsy azonareo atao zany am'izao fotoana zao ahoana zany ny ataonareo karaha ty ny fandeha ny misaotra anao jibijiben anareo mijibajiba tany olo mijibajiba tany misy izy jiaby manomono antany mahafady izy zeny rô en plus koa tany efa tsy amaizanay bako ainay be fa raha zay koa idriketo io tsy zay sakateto iasa amin'io fa marobe raka karaha regninao karaha zay karaha bako tsy olo io miasa io ya tsy olo io amizay ya tsy ya lazay fa tsy karaha fa zegny one ya anefa zegny tegna madangereux zay tiavatra azara atsika ty resaka hoe pratique nde resaka hoe resaka fagnanaovagna nageur azana limon asa resaka fandokisana asa iny atsika afaka magnano théorie orale théorie va resaka pratiquement zegny io zegny ke karaha zay le pratique be zegny ampiliky olo tsy mahay iarahamonigny zegny azana le agnaja tany masinay zegny le tany masinay tiatra zay tsy asitriko anao jusqu'à hatram'izao zay fady vakivaky le fitenenay izy vakivaky na wow zay efa fantatrany maro agny atao exemple karaha fa tonga tsy tenenina zegny aminay ito ya tsy tenenina zegny ito iza zany koa ty vohatra ray ato arinantsika ty sa ny masina ihany koa masina jiabijiaby teto satria zegny zay isan-taona zay tsy maintsy magnaja le fomban-drazanay ndray zay io ato fa le fomban-drazanay hoe miasolo le liondraha le tsy zay na le fomba fa le fomba enti-pahiny enti-faharazagna dadilahinay nagnambela zay eto izy io zay fa pare omby jiaby fa ny raha jiaby omby mazava lohany iny jiaby fotsy tampoka zay le amtongo anazy zegny tongo ampanjava i rangotratra io zay le zava-misy ke zay io zegny amy resaka hoe asintany aminay ty tegna tsy asitriko anao fa tsy azo agnoarana tegna tsy azo agnoarana ndray zay eto mbo tsy masaky magnoatra koa zay le asintany zegny eto amitsika sakatia tsy hoe ke le asintany ke manaonaotra zay nataony natiriky olo jiaby avy zay tsy mananao foana zay satria maraka le fitsipika le zava-misy le asintany zay tonga de misy maro magnodidiny ty jiaby ankatafabe tiato ampijoro ankofiamena ry apasindava ry andilagna agnabony bongory marobe izy koa tany siatsiketiny aty le tany zay bako eto zay tsy azonao amonogna raha i biby karakaraha tsy azonao vonefa satria miara mihegny ary tegna koa mandika magnano igny sagnatia koragna zay andesigna asa andesigna l'hôpital zay io tsy mandika 2 jours ya ko mamono raha eto zay anao tsy mafaka mamono raha tsy raha miasa aminao asa hoe anao zay mitifitry le fody zay par exemple zay nde neto fa tsy de telo koa zay zavany vahiny maro kazany vorogno mba misy aminay eto anao mamono igny raha tsy hoana fa maty ambela oazoazo kakaraha io
dangereux ndray valavo koa tsy mandoto azonao vonina saotra ny aba Justin isika ny vahiny tato anatin'ny fandarana Zuiteny isan'ny solitena no tendren'ny mponina moa zany izy mba hitondra ny feo satria tsy ary hoe hoeto daholo ny olona rehetrarehetra ny fitaovana nentintsika ihany koa tsy mahafehy an'izay hoe rehetrarehetra izay no hiariteny fa dia nisafidy ny olona ray ny mponina dia niresaka izy ray minitra aba Justin tena ray minitra tena omeo ny afatra fampitina na afatra ray minitra makasika ny tena fangatahana ro mponina. Ya misaotra aminao tegna miangavy zay antagnandroe agny zegny misy bonagna zegny misy hanitra mizany dadilany zay jusqu'à ro lasa rehefa mangataka izy mangataka ohatra mijoro devant izy aloha sady mila vavitra antagna zay zay nitony fangatagna an'izay ndray tamin'ny masinere koa hoe mangataka tsy maintsy mitody maniana zay tagnanay miloatra ohatran'izao ke mangataka aminareo ampitoram-pahefana amin'ny farany ambony ray aman-dreny tsy voatanisa ary mba miaro zon'olombelogno zay tsy sakatia mba miangavy anareo re tompoko zany vonagna zay ka ty boaka ranomasy nefa an'zegny miangavy anareo tagnandroa zay amin'ny tany hospitranay ty ambilanareo ihany zay tonga de mangataka amy jiabijiaby ilay mihaino somahita fandarana ya misoety le fandarana atsika bisou atsika dia tsy ankeliko fa ny fangatagna tsy atao ankeliko eleko tsy ahita fangatagna tokiky mavita raha maro meloko ravoravo anao tafitokiky meloko tafitokiky anao ravoravo tsy midika ravoravo koa ka ho tafitokiky fa trafika any ambo mahely lay koragnanakazy ambava oma ampo mieritreritra mba mamela hafa atsika samby gasy ihany gasy foko eto atsika Madagasikara na any andafy anao na any ahianao koa gasy na anao vazaha maeva tsara fipetraka antany misy fokony tany misy anao antany misy tanindrazana anao na gasy na vazaha ambilà ihany zegny zay ety sakatia mba hipetraka tsy midika ety sakatia fa tany jiabijiaby fa karaha ataony zay ety sakatia fa tonga de za zay mandray teny ety sakatia solony tegna ny fokony nday kely dia za raha isa teny avampo teny mamy amezako anareo fa amezinareo valinteny fangatagna mba mamy tokoa mahafalifaly makasitraka anao Andriamatoa iaba Justin ny vahiny tato anatin'ny fandarana Zuiteny solitena mponina teto Sakatia ankasitrahana ihany koa ireo mponina rehetra na ny ny heviny makasika ny olana izay mitranga aty amin'ny faritra avaratra aty isan'izany ny Taonosiranja ny tany Nosimitsio izay lavidavitra ary somary tratra ny varatraza moa izay tao anatin'ny fandehanana tany Nosimitsio dia somary natopatopa ny lakana teny fa dia tonga soamantsara zao isika mamarina ny fandarana eto amin'ny Nosy Sakatia zany mazava ny tenin'ny mponina mety efa amin'ny mpitondra fanjakana maro samihafa izany mety efa ihany koa any amin'ireo ataontsika hoe zay lehibe maro samihafa eto amin'ny firenena amin'ny manaraka isika dia hiezaka foana nitondra ny fandarana Zuiteny anantona anakaiky ny vahoaka malagasy ho tombontsoa ny firenena malagasy. Mandram-piona Tokilasy Tompoko Vavy.